mety toetry ny andro any an-dranomasina ny alahady fa 12 volana May 2024 amen'olo maraina hatramin'ny alatsinainy fa 13 volana May 2024 amen'ora maraina fampitandremana momba ny alin-drano ikorotana ny toetry ny andro any an-dranomasina ny morontsiraka afovoany atsinanana sy avahatra atsinanany nosy vokatry ny alin-drano izay ateraky ny varatraza itoetra mandalana ihany koa ny tsioka atsimo manomboka ny talata 12 May 2024 any amin'iny morontsiraka atsimon'ny nosy iny ka hitondra alin-drano vaventy anonja be na ahery arak'izany ranomasina mety hatratrarokatra amin'ny 3 metatra amin'ny morontsiraka avahatra atsinanana sy avoana atsinanany nosy ary 3.5 hatramin'ny 4 kosa amin'iny morontsiraka atsimony nosy ny filazana dia manakery ho an'ny anio sabotsy 12 May 2024 hatramin'ny alahady 12 May 2024 ho an'ny morontsiraka eo anelanela manoro sy ny tanjona bobaomby ary manomboka ny talata 14 May kosa vao manakery ho an'ny morontsiraka eo anelanelan'ny morombe sy vangaindrano entany nandrehetra arak'izany mba hanaraka ny toromarika omen'ny manam-pahefana isan-tokony. Morontsiraka atsinanana tanjona bobaomby hatrany amin'ny tanjona angotsy anorana miatoato ny andro ho avy atsimony rivotra ka ho 20 ka hatramin'ny 520 km isan'ora hatrany 510 km isan'ora indraindray any avaratry voemara ahery ny ranomasina avy ny onja 2.5 ka hatramin'ny 3 metatra isy alin-drano avy atsimatsinanana tanjona angotsy hatramin'ny manoro anorana malefaka miatoato ny andro ho avy atsimony rivotra ka ho 20 ka hatramin'ny 20 km isan'ora anonja-pena ahery ny ranomasina avy ny onja 2 ka hatramin'ny 2.5 metatra hatratra 3 metatra indraindray any avaratry Sainte Marie isy alin-drano avy atsinanana manoro hatrany taolany aro anorana mahalana ny andro ho avy atsinanana amin'ny ankapobeny rivotra ka ho 7 ka hatramin'ny 20 km isan'ora ho avy avaratra atsinanana kosa ka ho 20 ka hatramin'ny 20 km isan'ora ny atsimony vangaindrano anonja-peny ranomasina avy ny onja 2.5 ka hatramin'ny 2 metatra taolany aratra any amin'ny tanjona vohimena andrana amin'ny sitokotokona ibalika ny masoandro ho avy atsinanana amin'ny ankapobeny rivotra ka ho 7 ka hatramin'ny 20 km isan'ora anonja-peny ranomasina avy ny onja antidina ny 2 metatra. Morontsiraka andrefana tanjona vohimena hatrany amin'ny tanjona ankaboa ibalika ny masoandro ho avy atsimony rivotra ka ho 20 ka hatramin'ny 7 km isan'ora anonja-peny ranomasina avy ny onja 2.5 ka hatramin'ny 2 metatra. Tanjona akaboa hatrany amin'ny tanjona vilan'andro ibalika ny masoandro ho avy atsimony rivotra ka ho 7 ka hatramin'ny 20 km isan'ora hatratra 20 km isan'ora manakaiky ny morombe ho avy atsimo kosa izany ny alina ka ho 20 ka hatramin'ny 20 km isan'ora atimo mpanozany ranomasina avy ny onja 8.5 ka hatramin'ny 2 metatra. Tanjona vilan'andro hatrany lalalava andrana amin'ny sitokotokona ibalika ny masoandro ho avy atsimo atsinanana ny rivotra ka ho 20 ka hatramin'ny 7 km isan'ora ny maraina iovaova kosa ny tolakandro ka ho 7 ka hatramin'ny 20 km isan'ora atimo mpanozany ranomasina avy ny onja 8.5 ka hatramin'ny 2 metatra. Analalava hatrany amin'ny tanjona bobaomby andrana amin'ny sitokotokony andro ho avy atsimo atsinanana ny rivotra ka ho 20 ka hatramin'ny 20 km isan'ora manakaiky ny tendrony avaratra iovaova any akafa ka ho 7 ka hatramin'ny 20 km isan'ora atimo mpanozany ranomasina avy ny onja antidina ny 8.5 metatra. Fampitandremana momba ny alin-drano ho an'ny fampitandremana amin'ny loko maitso 2 hatramin'ny 10 andro mialohany hatongavan'ny alin-drano vaventy mbola milamina ny ranomasina fa kosa samy mailo aza mandrika lavitra mihoatra ny 2 andro intsony fantary ny fotoana isehoan'ny alin-drano ka dio arak'izay ny fahafahana miverina an-tanety ho an'ny fampitandremana amin'ny loko mavo 2 hatramin'ny 2 andro mialohany hatongavan'ny alin-drano vaventy aza mandrika lavitra na mihoatra ny 12 ora na amin'ny alina intsony akara mitoerana azo antoka ny lakana sy sambo ary ny baka miala amin'ny morontsiraka ny mpanjony sy ny mpitsangatsangana ho an'ny fampitandremana amin'ny loko mena efa voakasika ny alin-drano na ho voakasika ao anatin'ny 12 ora manaraka ny morontsiraka aza miandrika intsony ajanony ny fifamoivoizana an-dranomasina aza milomano intsony ialoha lavitra ny morontsiraka sy ny tora-pasika mandritra izany fotoana rehetra izany eno tsy tapaka ny vaovao mahakasika ny toetry ny andro izarao vaovao ny toetry ny andro manodidina anao ary ao ny toromarika omeny tompona andraikitra eny an-toerana.